Faly miarabantsika tsy avindray tsy tia talata maraina ity satria n'Andriamanitra isika mbola afaka mandray ny teniny indray amin'ity anio ity. Satriana ihany koa izay manaraka hatrany fandarany eto ny rina dia tondra vokatsoa aminao izany. Ny andirantsika ny amin'ny ten'Andriamanitra anio dia vavaksika. Ny Tomban'Andriamanitra eo atolotrainao ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao indrindra izay raha io fa mbola nomenao tombontsoa indray ankehitriny dia andray ny teninao. Ho azo ny foamam-pananay mba ahafahanay mahasitraka amin'ny fahafenony izany teninao izany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe Kristy fa tsy ny tena. Nalaina amin'ny Marka 7:7-8 manao hoe ary nantsoiny hanatona azy ny vahoaka mba amin'ny mpianany. Dia hoe izy taminy raha misy tanaraka dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Amen. Manoritsoritra ny atao hoe kristianina marina ny tenin'Andriamanitra izay mifanaraka tsara amin'ny asan'ny fanahy masina ao am-po sy eo amin'ny fiainana. Ny zanak'Andriamanitra dia mahalala avy hatrany ny fananany pirofo ao am-pony fa naterak'Andriamanitra izy. Fa nandramana lalina sy lehibe ny fanarahana ny zanak'ondry na aiza lehany. Ny fandavan-tena sy ny fahafoizan-tena dia ho hita mandrakariva eo amin'ny lalana izay mandalo eo amin'ny vavahady hety izay mankamamy ny sara malalaky ny tompo. Sarobidy ho an'ireo izay mino i Kristy. Ny asan'ny fanahany amin'ny saina sy ny fonimpiny dia mifanaraka tsara amin'izay voasoratra ao amin'ny teniny. Mifandritra tanteraka ny fanahy sy ny teny. Ireo izay tsy mahita fitoviana amin'ny filamatra ara-moralin'ny fahamarinana ao am-pony. Dia ny ten'Andriamanitra izany dia tsy mahay manambara ny amin'ny Kristy. Tsy mifandrindra amin'ny fanahin'i Kristy ny fiteniny sy ny fisainany. Sandoka mihitsy azy izany fanekem-pononany. Eom-bava ihany fa tsy ao po. Efa nahita heritra miavosatra eo ambony rano ve ianao? Ny fanahy dia tsy maintsy manana ny hery miasa mangina mamelombelona amin'ny fofonain'i Kristy mba ho voaseho eo amin'ny teny rehetra atao fa ao anaty koa i Kristy ilay fanantenany voninahitra. Loza no ahazo an'izay mikolokolo fisalasalana izay mihazona ny fijeriny sy ny fisainany eo amin'ny tenany ihany ary raha mbola ny tena no banjinina ka atao loha hevitry ny fisainana sy ny resaka rehetra dia tsy azo antenaina mihitsy ny fitovianan'i Kristy. Tsy manana hery mahavonjy eo amin'ny tenanao ianao. Ny izao dia tahaka ny samby loka izay mitondra ny finoanao arakaraka ny tokianao aminy no ahatonga azy ho rendrika. Manatona ny lakanaina. Izany no an'ny famonjena ho anao. Jesosy Kristy ihany no kapiten'ilay lakanaina ary tsy mbola nisy very izay mpandeha rehetra ao aminy. Izy ihany tokony tokontsika, izy ihany no mpamonjy antsika. Vavaksika, saotra anao izay raha ehony amin'izany teninao izany, ampio izay hanana fatokiana feno aminao, tsy hantehatra amin'ny hazo boboka, fa hantehatra aminao ilay rainy mandrakizay. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.